La 4G Batelma vous présente Ny Vavao. Tonga avy mitsidika Batimax ao tsara lalàna fa ho hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Manolotra anao ny fampahalalam-baovao. Tombo roapolo indray ny voamara fa mitondra ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara araka ny antotanisa avy amin'ny ivon'ny CCO Covid-19 enivato 10 amin'ireo avy any Tomasina avokoa. Maty voatifitry ny mpitandro ny filaminana ny Lama tomponantoka tamin'ny fakana kelin'ilay teratany vahiny Anil Karim izay vototra ho maly rehefa naloha ny vola rano loharanom-baovao azo. Mandripaka ny amin'ny faritra atsimo Madagasikara ny tazomoky tao anatin'ny herinandro vitsivitsy olona 80 mahery no fantatra fa matin'ny tazomoka any Betroka ny tsy fampiasana n'ilay araka ny tokony ho izy no antony izany raha nambarana solombavam-boaka ny Betroka. Miroso tamin'ny fanakatonana ny tsena isan-kerinandro ny avy ao anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra Androany nanombohana an'izany teny amin'ny tsenana Andravangy ankoatr'izay niroso tamin'ny fanesorana ireo box tsy ara-dalàna ihany koa ny komuna. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nanomboka androany déconfinement any Angleterre malalaka ny fifamezivezena sy ny fandehanana mamonjy sy ora-piasana ho an'ny mponina sasany misy ny tahotra indrindra manoloana ny taremarika izay mananiky ny efatralana namony ainy vokatry ny Covid-19. Ny adidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko avy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao ny tombo roapolo indray ireo voamarina fa mitondra ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara araka ny antontanisa avy eo anivon'ny CCO Covid-19 enivato 10 amin'ireo any Tomasina avokoa. Henri Florian. Miazakazaka ankehitriny ny antontanisa ho an'ireo olona voamarina fa mitondra ny valinaretina coronavirus eto amintsika indrindra fa any Tomasina. Ny ampiroapolo indray ireo olona mitondra ny tsimokaretina raha ny antontanisa navoaka ny teo anivon'ny ivotoera-pibaikoana mahakasika ny Covid-19 enivato ny tolakandro teo. Ny 12 amin'ireo tranga vaovao ireo any Tomasina avokoa. Nisy roapolo ireo tranga vaovao notiliana ka nahitana ny tsimokaretina coronavirus teto Madagasikara. Ny 12 amin'izy ireo dia avy any Tomasina, ny 3 tany Moramanga ary ny 2 teto Antananarivo. Miakatra 12 izany ny isan'ireo olona izay voatily mitondra ny tsimokaretina coronavirus teto Madagasikara ary tsy mihetsika fa 500 ireo isan'ny sitrana satria tsy nisy ny olona sitrana vaovao voaray izany tamin'ity andro anio ity. Mijanona ho mialatsiny 700 ny sitrana ary 500 no isan'ireo olona izay mbola manaraka ny fitsaboana. Ny forme grave dia tsy misy ary tsy misy ny namony ainy. Toy izay zany ny taremarika amin'ny ankapobeny roapolo no isan'ny tranga vaovao tsy misy ny olona sitrana vaovao fa mijanona 700 ary 500 ireo mbola manaraka fitsaboana. Raha ny momba ny fizarazarana tranga roapolo vaovao ireo zany araka ny tenenina tamin'ny mpiandohana teo dia 12 amin'izy ireo dia avy any Tomasina avokoa. Ny anankitelo tany Moramanga ary ny anankiroa dia hita teto Antananarivo. Tokony ho malina tanteraka ny any Tomasina raha ny fanazavana raha toka any an-toerana no ahitana ny tranga be indrindra amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny aretina tanteraka mihitsy zany mbola tsy sitrana zany ny 70 zany dia any avokoa izay no betsaka indrindra ary 30 no efa sitrana. Misaotra an'Andriamanitra moa zany tsika misy ireo efa sitrana fa tena manaitra zany ilay taremarika satria tena tsy mitsahatra ny miakatra foana zany ny isan'ireo olona tranga vaovao any Tomasina ary izay no mampitombo hoe mbola betsaka lavitra. Na raha ny taremarika ty Antananarivo zao dia efa ataoko hoe avoroen'ny olona efa sitrana zany avoroen'ny olona mbola manaraka fitsaboana. Ny any zany dia mifamatika tanteraka amin'izay satria raha hoe 30 zany no efa sitrana dia avoroen'ny mihoatra efa nanika ny avo teloen'ny olona izay efa sitrana zany ny olona mbola tsaboina. Zay zany no afahantsika manao tsokevitra hoe
tena manentana ny rehetra, manentana ny tompona ndraikitra rehetra zany fanometanana any Tomasina indrindrindrindra ny amin'ny anarahana tsakany sy andavany ireo fepetra rehetra izay napetrakitsika mba ahafahana mametra ahafahantsika zany mahomby ary ahafahana misoroka arak'izay tratry ny herintsika rehetra tsy partamity tsy mikaretina coronavirus ity. Olona miisa 500 no manaraka fitsaboana ankehitriny manoloana ity valanaretina coronavirus ity eto amintsika. Tokony hanaja ny fepetra araka izany ny rehetra manoloana ny fiparitahan'ny ny valanaretina. Maty voatifitra ny mpitandro ny filaminany Ilama tomponantoka tamin'ny fakanakeriny an'ilay teratany vahiny Anil Karim izay vototra omaly. Henri Florian. Maty voatifitra Ilama sy ny zandry nandritra ny velam-pandrika nataony teo anivon'ny zandarmarim-pirenena. Voatifitra teo amin'ny fotopeany Ilama nandritra ny fifandonana ary nakana ambulance ary teny ambony izay ambulance izay izy no nialaina raha ny fanazavana avy amin'ny mpitandro ny filaminana. Tratra ihany koa ireo ekipa niaraka taminy izay atodonikotrika ny fakana ankeriny. 70 andro taoriany ny fakana ankerina ny Anil Karim teny Ambatobe noho izao maty izao. Teny Ambomahitsy kosa ankilany no tratehika ny zandriny. Teo mifehany any voatifitra ny bala ary tsisy afa-tsy zay ihany fa mandra-patonga ny fikirakirana sy zay ataoko hoe zava-dehibe ny fitsaboana mandeha fa zava-dehibe ihany koa na izany na tsy zany ny fandraisana antsoratra satria mety manahirana ihany ray sambotr'olona anankiray ianao tsy milaza akory izy nanao an'io nefa sanatria maty izy avy eo de zay zany ny zavatra nitranga niraisina antsoratra malaky ny zavatra nataony de sady nitsabony izy de avy eo naterina tany amin'ny hôpitaly de zay no Nalamahitsy eo atapony eo Ambomahitsy eo amin'ny tapony eo no nisy an'ity trano ity teo no nitondrany sy nanafenany zany sy niafenany niaraka tamin'le takalinaina nandritra n'izay fotoana maro zay dia no niditra tao zahay tamin'ny atoandro dia mbola tratra tao ny jiolahy anankiray zay tsy iza fa zandriny any ary teo amin'ny fidirana zany am'le trano zany ny fanaovana an'le approche no nisy ny fifampitifirana ty mibasina ampiasainy ny tifirana anay de teo amin'ny fifampitifirana nisy zany no nafaty azy arak'irety sary reto. Ankoatra izay mbola ao anatin'ny fikarohana ireo namany ihany koa ny ao anivon'ny mpitandro ny filaminana raha ny fanazavana. Be dehibe ny anarana eto ampelantananay ary misy ny zavatra tonga de azo anaovana fanadiadiana vetrany. Misy gendarme tafiditra ao anatiny ty trangana kidina pinina faraparany teo zany ny tononony zay efa nateriny tany amin'ny fitsarana izy volana vitsivitsy lasy zay fa votsitra moa izy de vao nisamborona rehefa vao sambotra androany lazainy fa mitazona kalaky anakefatra tao anatin'ny fanadiadiana no nitononany ny tena piray tendro aminy zay akaiky azy indrindra de tsy iza fa rajim sy hermanina atsona amin'ny anaranao hoe manina ka de mbola manetana atsika ary milaza foana zany zahay fa tsy foana ny asan-jiolahy raha tsy ny jiolahy mihitsy no tratra sy tsarainy ary alefa netonja de mikasika an'ireo oloreo zany de araky ny vaovao zay napetraka taty aminay de mbola misy ny prime 200 tapitrisa ariary zay omena ho an'izay olona afaka manome vaovao ary arovana ny loharanom-baovao zany sy le olona milaza an'izay vaovao zay raha ohatra ka manakolazaina afaka atratrarana an'ireo oloreo zany. Raha tsy ivona omaly ariva tokony ho tamin'ny 7 ora alina no navotsitra ireo mpakankeriny azy Anil Karim teratany vahiny mizaka ny zoam-pirenena Frantsay izay nisy nakankeriny 70 andro lasa izay. Mbola tratehaka teny amin'ireo mpanao asa ratsy ny ampahany tamin'ny lela vola izay nomen'ny fianakaviana natao antoka ho famitsorana ity teratany vahiny ity ary ho averina amin'ny fianakaviana hoy ny mpitandro ny filaminana. Mitohy hatrany ny fanadiadiana Ilama izay efa 20 taona nanaovana ny asa ratsy amin'ny resaka kidnapina ka ireo fianakaviana akaiky azy ihany no niara-niasa taminy.
misedra olana amin'ny famaranana lisym-pividianana ny seni ranambaran'ny mpampakateniny nahitana fahasarotana ihany koa ny fampiakarana ireo lisitra vaovao eny fotony. Henri Florio. Afaka 2 andro ikatona tanteraka indray ny fotoana fanavaozana isan-taona ny lisym-pividianana eny anivony fokotany manerina ny Madagasikara. Araka ny voalazan'ny lalàna tsy azo idiovirana fa ny 15 ny volana May ny feom-potoana farany anaovana ny fanavaozana. Manoloana ny fisian'ny valanaretina coronavirus sy ny fahasahiranany ihany ny vahoaka ankehitriny, vitsy anisany nanatanteraka izany raha ny nambara ny mpampakateny ny CNI. Tsy maintsy nakaran'ireo ihany anivon'ny fokotany ireo karne fitarainana momba ny lisitra eny anivon'ny fokotany misy ny voamira ifotony misana ny fanisana ny mpifidy. Nahitana fahasarotana ny fampiakarana izany amin'ny faritra misy ny fiiboana raha ny fanazavana. Ny volana marsa zany no nisiny zay lisitra mijanona tany amin'ny fokotany. De ny volana avril no tokony nampiakarany any anivon'ny fokotany zany lay voamira ifotony misana ny fanisana ny mpifidy, reo le carnet misy ny mombamomba ny mpifidy sy ny fitarainanareo nakaty am'le CED na ny voamira eo anivon'ny distrika misana ny fifidianana. Fatatsika tsara nefa fa tao anatin'izay lay volana avril zay de efa niatra ny fepetra samy hafa tafiditra tao anatin'izay zany ny tsy fahafahana ny vezivezy malalaka amin'ny fampakarana reo le carnet reo ny dikany dia nisy fiatraikany tokoa tamin'ny asa fanavaozana ny lisym-pifidianana isan-taona zany ny fisian'ilay tsy mikaretina coronavirus iny. Ny voalohan'ny volana Desambra no misokatra ny lisym-pifidianana hatramin'ny 15 ny volana May, fotoana izay anatanterana ny fanavaozana sy ny fanatsarana ny lisym-pifidianana eto amintsika, miainga avy amin'ny 2 antotam-baovao avy eny anivon'ny fokotany. Tsy mbola voafaritra mazava ary nisy fiantraikany teo amin'ny fanarenana tokony ho tanterahana amin'ny fisian'ireo karapanondro mitovolariny ihany koa izany raha ny fanazavana azo. Ka ny antso ny CENI zany nandefa tany amin'ny fokotany ny lisitra reo le everina hoe misy larana karapanondro mitovy na ny anarana miverina de netsona ny olom-pirenena moa zay mba ho tonga eo amin'ny fokotany ahafahana mahafantatra mazava tsara hoe aiza ny fahamarinana mahakasika an'izay le lafin-javatra zay. Ny fisiny le confinement nefa dia ataontsika hoe nanakatsakana ihany akoatran'izay efa misy ombeny moa zany le somary faharisarisana tsy fahazo taon'ny olona mandeha makany amin'ny fokotany rehefa anavao na nitsy an'io le lisym-pifidianana io tsika de le mpikarakara ny fifidianana zany tsy afaky ny tondra fanavaozana na fanotsiana ao anatin'ny lisym-pifidianana raha tsy miainga avy amin'ny information ny renseignement avy amindreo le mpifidy zay voakasika zany dia rehefa tsy tonga teo ampelantanana zany ny fanamarinana samy hafa de mijanona ao anatin'ny lisym-pifidianana zany reny le lafin-javatra samy hafa reny. Andrasana araka izany ny tatitra ataon'ny voamira maleo tena misana ny fifidianana mahakasika ny tombana sy ny antotanisa manoloana io fanavaozana isan-taona ny lisym-pifidianana io. Mandripaka ny faritra atsimon'ny Madagasikara ny Tazomoka tao anatin'ny herinandro vitsivitsy, olona 80 mahery no fantatra fa matin'ny Tazomoka any Betroka. Ny tsy fampiasana ny lay araka ny tokony ho izy no antony izany raha nambaran'ny solombavam-boaka any Betroka. Michel Arnardo. Isan'ny distrika ahitana trangana tazomokana faty olona maro tao anatin'ny herinandro maromaro izay ny distrika ny Betroka. Amin'ireo komina 12 mandrafitra ny distrika olona 2 isaky ny komina farafahakeliny no maty ny tazomoka isan'andro. Zay teo hoe raha totalina ho ale izy avinao déclaré amin'ny hôpital bisikely zany azinao fa any ambanivohitra any amin'ny 22 komina io zany azinao tsy lasaky n'olo efatra zany no maty anatin'ny komina iray farafahakeliny zany. De mitombe zany amin'ny 88 eo zany na 100 eo zany tsy fiainana zany satria roapolo komina azinao anjakajakaany io zavatra io daholo. Zay zao zany azinao midina sur terrain manao riposta zany contre ny tazomoka miaraka amin'ny dokotera miaraka amin'ny fanafody. Vraiment zany le lay tazomoka mostikera zany zany fampiasan'le olona fahalavavona zavatra hafa. Avy eo le fanafody zany azinao nantiampy raiky zay. Rehefa avy eo koa zany azinao problème koa zany azinao ny hôpital
tsy ampy zany aty. Io moa zany azinao fa zao efa voafefa. Androany zao misy maty, maly misy maty. Resaka tazomokena io zany matetika isan'andro ray zany koa ny ilo. Ny exacta. Raha ny fanazavana ny fokontany Manevy ao amin'ny komina Mahabo nahitana olona marary nitazomoka betsaka indrindra hatreto. Namafy ny mpitsabo nanaovana fanadihadiana fa ny fametrahana paikady mahomby miampy fanamafisina ny fampiasana an'ilay no ilaina ahafahany Madagasikara miady amin'ny tazomoka. Pina ihany zany fanotanana ary indrindra atao akaiky ihany ponina ny mpanetana. Zany hoe anivo fokontany zany tokony ampiasaina ihany le voamera amin'ny fahasalamana taloha reny. Le efa ela zay nampiasana azy sy nanetana anazy. Tokony amin'ny lafiny fandraisana fepetra amin'izay amin'ireo olona zay mini tsy manao an'izany ka mampiasa le fitaovana omena fotsiny reny amin'ny zavatra. Tsy aresetsika mitazomoka aloha dia zao hoe ohatra ny fahitana ny toe-tsain'ny olona amin'izao fotoana zao eo anatrehan'ity coronavirus ity dia misy mihevitra fa hoe tsy handay raha miaretana dia tsy mandraraka na ohatra raha misy fanentanana atao dia mini fotsiny dia alefa any amin'ny télé eny zay zao anohatra ilay fepetra ampianarina azy ny zavatra tendrena. Dia famerenana amin'ny laoniny zany ny fitazana sy ny lalàna ary fandraisana fepetra amin'ireo izay minia mitsipaka an'izany. Hatreto aretina mbola mandripaka ny Madagasikara ny tazomoka tao anatin'ny 3 volana voalohany taona 2024 amin'ny olona 7,903 marary ny tazomoka, olona 7,700 no maty. 700 amin'izany no any amin'ny faritra atsimo Atsinanana, Antsinanana, Vatovavy-Fidovinany, Iorombe, Anosy, Atsimo Andrefana ary Sofia. Avadiky ny Frantsay ho réserve naturelle tsy ho ela ny nosy sambatra na île Grolleuse izay tafiditra ao anatin'ireo nosy malagasy misy 5. Tranga izay mamerina antsain'ny malagasy indray ny fitakiana ireo nosy ireo. Aiza ho aiza isika amin'izao fotoana izao. Inona no mety toy ny fitakiana gaito Andretsilavo. Ny fahatelo ny volana maritsa lasa teo no nanome lalana ahafahana miroso amin'ny famadihana amin'ny parka naturel ao amin'ny nosy sambatra ho réserve naturelle nationale ny OFB na ny Office Français de la Biodiversité. Afaka jereny rehetra ao amin'ny sitiny ministera tompona andraikitra manomboka izao hatramin'ny voalohan'ny volana jona ho avy izao ny volavolan'ny didim-pitondrana mahakasika izany. Ny nosy sambatra na ny île Glorieuse izay isan'ireo toerana 530 miavaka amin'ny biodiversité maneran-tany. Ahitana karazam-biby sy zavaboary miavaka, miisa 27,720 ao aminy. Isan'izany ny sokatra, ny baleine sy ireo karazam-borona an-dranomasina samihafa izay ao anatin'ny faritra miavaka. Ireo zavaboary miavaka ireo izay efa very ny 700 noho ny fisian'ny mpanjono tsy ara-dalàna, ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fivezivezen'ny olona ao an-toerana raha ny fanazavana. Namerina indray ny fanontaniana apetraka ny malagasy tsirairay avy io fanambarana ny voaka momba ny nosy sambatra io. Aiza ho aiza ny fitakiana ataon'ny malagasy amin'ny famerenana indray ireo nosy malagasy manoloana izany. Raha tsy ivony, ny 7 ny volana oktobra 2024 nilaza ny filoha Frantsay Emmanuel Macron nandritra ny fitsidiany ny nosy Glorieuse fa ho sokajiana ho parka nasionalina ny Frantsa io nosy io. Fanambarana izay nanaitra ny be sy ny maro no ny îles Éparses izay mbola takidy malagasy hatramin'izao. Efa nisy ary maro ny dingana nataon'ny malagasy ahafahana mamerina amin'ny malagasy indray ireo nosy ireo. Ohatra amin'izany ny dinika izay natao teny amin'ny CCI Vato ny 7 hatramin'ny 12 ny volana Desambra 2024 lasa teo anangonana ny hevitry ny olo-pirenena tsirairay avy manoloana ireo nosy malagasy ireo. Omena fiofanana ireo olona tsy manan-kelofana navondrina eny Anosy Zato ahafahan'izy ireo miditra eo amin'ny sehatry ny asa izay ny vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny CEA sy ny Fondation Axiane. Iona Saina. Tsy ho averina eny amoron-dalana ireo olona tsy manan-kelofana eto Antananarivo renivohitra aorian'ny fahataperany trangany valanaretina coronavirus fa omena asa sahaza azy ireo ahafahany mamelona ny ankohonany. Izay ny vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny Fondation Action omena fiofanana mifanaraka amin'ny asa tiany mandritra ny 3 volana ireo olona tsy manan-kelofana ary omena asa ihany koa aorian'izay. Natrehantsika androany zany dia ny fifanaovana soni na fifanarahana eo anivon'ny Fondation Action sy ny commune urbaine Antananarivo. Io fifanarahana io dia mahakasika ny réhabilitation ny centre d'accueil eny Anosy Zato
izay efa misy sonjabry mipetraka amin'izao fotoana izao. Ny tanjona ao anatin'ilay fifanarahana dia ny ampiatrano andreo olona ireo ny hanome sakafo andrareo zany sy hanome toerana azo antoka ho azy ireo, ary indrindra hanome fiofanana azy mba fiofanana kakasa zany mba ahafahana manamora ny fiverenandrareo eny anivon'ny fiarahamonina. Ireo fiofanana rehetra izay atao ireo dia mifanaraka amin'ny mety zavatra irindreo olona ireo atao zany eo amin'ny sehatry ny asa sy ny zavatra efa mety ho hainy mba tena hoe mifanaraka amin'ny zavatra tedavy ny fiofanana omenana azy. Amin'ireo tsy manan-kialofana, misy ireo mampiana-janaka ka nafindra eny isotra izy ireo ahafahana manohy ny fianarany. Ankoatra izay, omena tosika ihany koa ireo maniry verina any an-tanindrazany raha ny fanazavana. Misy tamin'izy ireny izay nanam-paniriana iverina any amin'ny toerana misy azy, any amin'ny faritra izay naviana. Efa natao daholo moa ny rehetra mahakasika izay fa amin'izao fotoana izao fa satria mbola mikatona ny faritra Analamanga dia mbola tazontsika ao amin'ny centre ihany ary izy ireo efa miverina mianatra moa mpianatra dia nafindra ny commune urbaine Antananarivo miaraka amin'ny ministeran'ny mponina zany ireo olona ireo ao amin'ny centre anankiray ety Sotra ao Madagasikara ka ny asa fandraisana tanana andreo tsy manan-kialofana zany ao anatin'izao confinement sy ao anatin'izao épidémie Covid zao. Antenena araka izany fa ho foana na iena ireo olona tsy manan-kialofana eto Antananarivo renivohitra avy amin'izao fiara-miasa eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny sehatra tsy miankina izao. Tontolon'ny fitaterana kosa indray ny andanjan'ny fanarana ny fepetra ara-pahasalamana ifehezana ny fiparitany Covid-19 raha ny hita eny amin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny. Tsy mampiasa désinfection ny akamarony ary misy ihany koa ny manao taingy be sy ny tsy manaja ny elanelana izay napetraka. Fanadina. Raha mbola miatra ny fepetra sy ny toromarika iadina amin'ny Covid-19, maro amin'ny taksi be eto an-drenivohitra no manao ambanin-javatra ny fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana tao anatiny andro vitsy. Isan'ny tsy tazana intsony ny fampiasana ny désinfectant omena ny mpandeha anasana tanana mialoha ny idirana ny fiara. Na efa miatrana aza ny loza hoentin'ny Covid-19, no enti manana ny jifana ny désinfectant no olana hoy ny mpamily. Tsy afa manoatra izy ireo noho ny fahamerana ny ora fiasana sy ny isan'ny mpandeha, izay miteraka fatiantoka goavana. Izay miantoka lizy miteraka fatiantoka be lizy satria na ny vidin'ny lizy raha tsy mitovy amin'ny versement anay koa. Izay zao efa nanomboka omaly satria lany le anay. Dia efa tsy nampiasa intsony izay nanomboka omaly. Hatreto aloha misy manontany fa saingy tsy afa manoatra koa izay satria hitanareo fa dia koa mitady vola nefa ny manahirana lizy. Raha ohatra izay ny miantoka lizy dia lasa fatiantoka be ho anay lizy. Isan'ny tsy mana-tsafidy manoloana io ny mpandeha, indrindra ireo tsy maintsy mandray fiara fitateram-bahoaka amin'ny famitana ny asa mandraharaha. Ny fahamelona sy ny fitandremana sisa no amafisina analavirana ny valinaretina hoy ny fanazabana. Izay zao isan-kerinandro rehefa mandeha bus dia nisy foana fa tamin'ny herinandro sy ohatra ny tsy nisy mihitsy. Fa na matahotra raha ilay resevera tsy manome dia izay konko tsy miomana any an-trano dia tsy hoe ahoana. Dia mandeha aloha rehefa misy diale dia tsy maintsy mandeha. Matahotra ihany fa mitandrina tsy mikasikasika ny amin'ny tomobila fotsiny. Isan'ny fitaovam-pitaterana atahorana amin'ny fianaky ny Covid-19 ny taxi be, indrindra amin'izao fotoana mampianaka ny cas contact zao. Tsy ny mpamily sy ny mpanampy azy fotsiny ihany. Tokony samy handray ny andraikitra tandrify azy ny rehetra iaraha-mientana amin'ny ady amin'ny Covid-19. Ny mpandeha tokony ho sarotiny ary hitaka ny fanarahana ny fepetra isan'ny tokony ho fanajana ny fahasalaman'ny tena sy ny manodidina. Ny mpamily ihany koa tokony hanaraka ny lamy manapetraka, tsy ny fiverenana miasa tsy kelikely no hanamafy ny fiparitahan'ny valinaretina Covid-19. Misokatra ary manatateraka ny service minimum ireo toeram-pitsarana fiarakodia eto an-drenivohitra na eo aza ny amiana ara-pahasalamana. Nahitana fiakarana ihany koa ny isan'ireo fiara manao visite teknika ankehitriny. Abraham Randriamanana. Na eo aza ny amiana ara-pahasalamana, manatateraka ny antsoina hoe service minimum hatrany ireo toeram-pitsarana fiarakodia misy eto an-drenivohitra. Natao izany ho fitsinjovana ny fahasalaman'ny be sy ny maro ary ho fanaraha-maso ny fikojakojana ireo fiara mivezivezy eto an-toerana.
Mifandiby manatanteraka ny asany ireo mpiasa teo anivo ny toeram-pitsarana fiara nanaovana ny fanadihadiana ho fanajana sy ho fanarana ny fepetra ara-pahasalamana. Tsy misy ihany koa ny vola loha mikasika ny vizity teknika ho an'ireo fiara fitateram-bahoaka miasa manana taratasy ara-dalàna mandritra ny 5 andro ho fitsinjovana azy ireo raha ny fanazavana. Amin'izao famehana ara-pahasalamana zao zany dia mba hisorohana ny loza dia miasa ihany zany ny teknika fa manao service minimum. Zany hoe ny mpiasa zany dia natao mifandimby mba hianajana an'ilay ray metatra ao amin'ny toeram-piasana zany. Ny taxi be raha apta zany ny fiarany dia mahazo 5 andro izy tsy mandoa vola. Zany atao gratuit zany ny fitsarana amin'ny fiarakodia. Hoentiny izay satria fitateram-bahoaka ireo, vahoaka no mitaingana amin'ireo dia hanamevana anazy dia misokatra ihany izay. Satria lasa ho gabraraka io raha ohatra hoe tsy sokatra ny vizity teknika. Nefa ny taxi be ataoko ohatra, ny taxi be mbola hiasa, eo ny tsy fahatomboana na fiarakodia sy ny sisa mety hitera-doza ihany koa. Na dia famehana ara-pahasalamana ary zany tsika dia mbola nandraina andraikitra ny vizity teknika hanao an'izay asa izay. Etsy ankilany nahitana fiakarany kosa nisan'ireo fiara manatanteraka ny vizity teknika taoriana ny fahamehana ara-pahasalamana voalohany. Vokatr'izany nandray ny fanapahan-kevitra ny tompon'andraikitra amin'ny ahafahan'ireo fiara fitateram-bahoaka manao ny fitsirihana ny fiara eny amin'ireo toeram-pandrarahana fanafody. Nanomboka tamin'ny 24 volana aprily izay no sokatra taoriana n'ilay famehana ara-pahasalamana voalohany iny. Dia nitombo tokoa ny olona ny fiara no tsaraina. Dia mety nanamevana an'izay ho an'ny surtout an'ireo taxi be zany dia nandray fanapahan-kevitra zany vizity teknika hanamaivana ihany koa fa efa afaka manao fitsirihana eny amin'ilay famendrahana fanafody toy ny eny Ambomalaza, eny amin'ny Coliseum Manala Mahitsy dia bypass dia eny amin'ny Makia ny Datapenaka. Izany hoe ireo fiara hoe zany tsy vitany hoe mamendraka fanafody izy fa afaka ihany koa izy manao fitsirihana amin'ny fiarakodia eny an-toerana. Dia mahazo an'ilay fehitr'andro 5 andro izy raha apta ny fiarakodiany. Araka izany, misy ihany koa ny feim-potoana omena ireo fiara tsy ara-dalàna ahafahan'izy ireo manao ny fanamboarana ary afaka miverina manatanteraka ny vizity teknika izy ireo aorianan'izany. Tonga eto amin'ny fotoanan'ny dokavarotra isika aorianan'izay ny ataontsika mahakasika ny fanakatonana ny tsena isan-kerinandro izay ataon'ny commune. Eo ihany koa momba ny 12 Mey 2007 sy arivo rehefa avy. Tellement mora hoanina, misy antso, misy SMS, misy internet mandritra ny tontolo andro, arivo ariary fotsiny a. Vaovao, ny vidiana mora hoanina dia mahazo bonus moranaït tsindrio ny dièse 322 étoile 21 dièse. We love chocolate. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Nyroso teo amin'ny fanakatonana ny tsena isan-kerinandro ny avy anivon'ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ny ity androany ity. Nanomboana izany ny teny amin'ny tsena n'Andravoahangy. Ankoatra izay nyroso tamin'ny fanesorana ireo box tsy ara-dalàna ihany koa ny commune. Ka itao Andriatsilavo.
ny roso tamin'ny fanakatonana ny tsena isaky ny herinandro ny eo anivon'ny komunina Antananarivo renivohitra nanomboana izany androany ny teny amin'ny tsenandravoangy efa nisy fampiantsoana melona tao ireo mpivarotra manoloana ity fepetra noraisina ity. Tsona ireo mpivarotra ireo natsona niaraka tamin'ny talehan'ny tsena dia ny fampiresahana sy tena vitsivitsy ny resahana hoe manamafy izay ny fara-pakevitra ndraisan'ny fitondram-panjakana fa tsy azo ataony nivarotra dia tafita le afatra fa dia tonga nisy apahany ihany tonga tamin'ny maraina fa ny betsaka zany dia tsy tonga dia eo ny fitondram-panjakana tsy maintsy mandray ihany ny fipetra isan-karazany dia izay mahatonga misy ny ahitana n'ireo mpitandro filaminana izay hoe inona tonga ireo mpitandro filaminana ty tsy nisy akory ny korotana fa mba ialana ny sanatria nisy favorovona na tonga ny mpitandro filaminana tonga teraterana fa amin'ny ankapobeny nanaraka ny fandaminana nyreo mpivarotra izay nandraisana fanapa-kevitra ireo. Ny teto amin'ny lalana raha mananarivo Romialda ohatra manodidina ny 400 ireo mpivarotra tsy maintsy nesorina. Nesorina ihany koa ireo box tsy manara-dalana rehetra manelingelina ny fifamoivoizana sy ny mpandeha an-tongotra. Etsika izay tafiditra ao anatin'ny ady amin'ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus ary tafiditra ihany koa ao anatin'ny fampanarahana ny lalàna. Dia efa mijery hoe izaro ireo box tsy manara-dalàna hitanay daholo zany izy ireo misy maromaro fa ao anatin'izay maromaro zay zany misy mipetraka any amin'ny toerana tsy tokony hipetrahana ireny mipetraka hipetrahana ndraiky zana tsy maintsy hoe sorona ohatra hoe manelingelina ny fandehanana amin'ny tongotra araka ny hitantsika amin'izao fotoana izao. Misy ihany koa any anatin'ny arabe zana zany tsy maintsy ho alamina ary tsy maintsy sorona ka etsy dia mampandrehana ireo izay manana box metalika kiosika mivola tahaka an'izao tonga dia analana azy satria efa ao anatin'ny tsara-dalàna izy ireny ka dia ampandrenesina nareo mba tsy isin'le hoe izahay kominina no mandava azy dia lasa indray nareo mandosa azy fa izay zany tsy maintsy mametraka fampafantarana ho anareo amin'ireny toerana tsy azo fapetrahana ny box ireny. Raha ny fanazavana miato avokoa ny tsena isaky ny herinandro rehetra tahaka ny eny Mahamasina ho an'ny rampitso alakamisy ary ny eny Isotry sy Ambodiny Isotry ny sabotsy ho avy izao. Toy ihany koa ny fanesorana ireo box tsy ara-dalàna rehetra eto anivon'ny komunina Antananarivo renivohitra. Feno 27 taona androany etsika fitakiana ireo mpianatra tamin'ny 13 Mey 2007 tokony atao fitaratra ny fitiavan-tanindrazana ao am-pon'ny malagasy tsirairay ny tolona. Tinara tsy mandresy. Andro manatantara nanaovan'ireo mpianatra sy ny vahoaka malagasy viveriny ainy ho fitakiana ny fitofinjo ho an'ny rehetra eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy ny fitsaboana fa indrindra ho fanoherana ny endrika fanjanahantany vaovao ny andro ny 17 ny volana Mey 2007. Tolona nadio ary nampirahina ny vahoaka malagasy rehetra anohitra ny tsirariny teto amin'ny firenena no nitranga tamin'izany fotoana. Fahadiova-tsaina sy fahadiovampo ary firaisan-kina izay tokony ataontsika malagasy fitaratra entina hitakiny ireo nosy manodidina na Elzebars eo am-pelantanan'ny frantsay ankehitriny raha nambarany maître Razafinjatovoly isan'ny nitarika ny tolona tamin'izany fotoana. Malagasy mahasaro tena tia mitandrazany sy mahatsiaro fa hoe manana taranaka sy mbola mieritreritra ny taranaka tsy maintsy mieritreritra hoe Elzebars. Dikan'izay zany tsy maintsy fanoana fanometanana ny malagasy na dia mbola tsy atao tsy azo atao fanometanana votoa zao dia fanoana zany miaraka amin'ny tolona satria izay mona veriko zany sy teny taminareo teo fa hoe tamin'ny 72 eny efa nitolona ny olona raha nitolona ireo olona ireo tamin'izay fotoanaraka ny teny mpanao gazety ireo dia hoe raha ohatra ka hatramin'izao zany raha mba nisy fotoana nanomezana ny raikitra sy fahefana ny mpitolona rehetrarehetra sady 60 fa takenao sy tolona foana dia ny olona reny hoe tena mitolona tatsy firenena manatanteraka zavatra hoe tediaviny tokony tafavoakasika. Raha tamin'ny 72 zany dia mpitolona teo reny namena fahefana tamin'izany fotoana zany tonga tamin'ny 79 dia nisy fitakiana tany amin'ny ONU dia namena ONU hoe any malagasy ny Elzebars fa tsy aniza zany izy. Asa raha sahala aminay zany narapisy dia volona foana. Nitondra fanovana maro
azo tsapahi-tanana teo amin'ny lafin'ny fitantanandra-ra-panjakana sy ny fahafahana mitakeka lalàna teto Madagasikara ny tolony 17 ny volana May 2007. Na izany aza mbola maro ireo fitakiana tamin'izany fotoana no tsy nahazo valiny mahafa-po hatramin'izao. Mba ho fahatsiarovana fanomezam-boninahitra ireo raha latsaka tamin'ny toerana satria na delisy ary nitolona hatramin'izay teto fonontany sy firenena tamin'ny 2010 dia nanana ny lanjany manokana izay lasa natao anatra tatereny kanefa na izany na tsy izany tena prinsipialina izy fa hoe betsaka ny zavatra tafita sy ny tsara kanefa mbola be dia be koa zavatra nirina sy ny tedamina tamin'izany tsy mbola tanteraka mihitsy hatramin'izao. Nangina ny teny amin'ny kianjan'ny 17 May androany, na izany aza tonga nanatitra fehezam-boninkazo ho fahatsiarovana ireo namony ainy nandritry ny tolona ireo mpitaritolona tamin'izany fotoana izany. Hojerena ny fomba rehetra ahafahan'ireo orinasa mpitrandraka harena kibony tany. Manatanteraka ny asany na eo aza ny valinaretina coronavirus. Tanjona amin'izany ny ahafahany ity sehatra ity hanampin'ny fanjakana amin'ny fanarenana ny toe-karena. Io no nasaina. Isan'ny nanajana ny asany ny sehatra ny fitrandrahana harena kibony tany vao tafiditra teto Madagasikara ny valinaretina coronavirus. Ity sehatra iray ity izay isan'ny mampidi-bola amin'ny fanjakana. Manoloana izany, nampiantso ireo tompon'andraikitra amin'ireny orinasa mpitrandrahana ireny ny ministeran'ny harena kibony tany sy ny loharanon ara-stratéjika ahafahana mampiodina indray ireo orinasa ary manaja ireo fepetra ara-pahasalamana. Izany natao dia ampisehoana hoe miara-dalana hatrany ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ao anatin'ny fitadiavana, fikarohana izay lalana ahafahana mizotra anarenana indray na ampivoarana indray ny sehatry ny harena kibony tany indrindra fa ny toe-karen'ny firenena. Korotana ny toe-karena iraisam-pirenena, koa ny paikady mahomby indrindra zany dia ny fifehezana ny fampiasana ny harena kibony tany izay efa eto Madagasikara ary ny fizorana fitadiavana izany paikady izany no antony mampisy ny fionana sy ny fifampitiniana. Jerena izay ahafahan'ireo mpampiasa vola miasa avy hatrany anatanteraka ny asa izay atao, na asa fikarohana zany na asa fitrandrahana, dia iverina ny ahafahan'izy ireo mitondra tosika sy fanampiana kosa ho an'ny fampandehanana sy fanarenana ny toe-karem-pirenena. Araka izany, hitondra ny anjara birikiny amin'ny fanarenana ny toe-karem-pirenena izay mandalo fotoan-tsarotra vokatry ity valinaretina coronavirus ity ny sehatra ny fitrandrahana harena kibony tany. Ho an'ny mpanara-baovao, tokony arahy masaotrany ireo orinasa mpitrandraka amin'ny fanajana ny lalàna mifeny fitrandrahana harena kibony tany sy izay voarakitra ao anatin'ny bokin'andraikitra mba tsy ho gaboraraka ny harem-pirenena anatin'izao fotoana ny ameana izao. Misedra olana amin'ny fanangonana fako ihany koa ny komuna maro ivelana Antananarivo renivohitra. Isan'ny olana goavana ny fanangonana fako eny anelakelan-trano. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa iray izay vatsian'ny AFD vola komuna 3 eto Antananarivo sy manodidina no ametrahana rafitra vaovao. Ivo Richard. Manodidina ny 3 hatramin'ny 7 taona isan'andro ny fako eny anivo ny fokotany iray ivelana Antananarivo renivohitra. Raha maro ny ezaka ataon'ny komuna amin'ny fandrofana ny fako ara-potaona. Misedra olana toy ny tanan-dehibe ihany koa izy ireo amin'ny fanangonana ny fako araka ny tokony ho izy. Komuna 3 manodidina Antananarivo araka izany no ametrahana rafitra vaovao. Isahana ny fanangonana ny fako ka isan'izany ny eny Tanjombato. Efa nisy io rafitra izay napetraka io fa somary golagola tsy mazava tsara ny vahoaka. Noho izany dia averina izy izao hijery olona vaovao raha ilaina. Isin'ny nataontsika hoe mangarahara koa. Mba fantatry le olona hoe raha zao ny fakonao dia zao ny vola alohanao fa hatramin'izay manko menimenina aloha efa nandoha fako zay fa inona fotsiny ataon'ny komuna. Dia izay ny antony izy hoe apetraka rafitra mazava ho fantatry ny vahoaka hoe misy karazana ataontsika hoe servisy ohatr' izao dia entina andraikitry ny komuna, entina andraikitry olo izay efa nisy hatramin'izay fa tsy dia tena nazava. Manodidina ny 7 tapitrisa ny vola ilaina hanengana ny tetikasa. Orinasa madinika mampiasa olona manodidina ny 20 no ezahana apetraka. Isahana ny fanangonana ny fako manomboka any an-tokantrano hatramin'ny fanariana azy eny anivo ny dabapako an'ireo fokotany 2. 3,000 hatramin'ny 4,000 ariary isam-bolana araka izany ny sarany izay hanamora ny fasahirana ny tokantrano no amorona asa ihany koa.
Fitetezana isa-tokantrano izay atao anatin'ny herinandro amin'ny 7 manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 12. Izany hoe isy olona miasa ao anatin'ilay orinasa andeha hitety isa-tokantrano aka ny fakony ireo olona izay vao nisitraka an'ilay izy. Hoentiny amin'ny fitaovana eritreretana fa atonina ireny lalan-kely ireny. Rehefa avy eo misy toerana anankiray anatobiny an'iny dia makeny amin'ilay toerana anankiray ahafana manangona anazy rehetrarehetra dia miditra amin'ilay teboka faharoa le collecte hozisitsika. Ankoatran'ny commune Tanjombato, isitraka izany ihany koa ny commune Ambohimangakely sy Ampitatafika. Tetikasa izay vokatry ny fiara-miasan'ny commune amin'ny ONG Gret ao anatin'ny tetikasa Lesota, vatsiany AFD vola. Taorian'ny fandanian'ny solombavamboaka ny volavolan-dalàna mahakasika ny famokarana biolojika omaly. Hoatsaraina ny paikady ampiroboroboana izany eto Madagasikara. Izara telo mazava ny laharam-pahamehana araka ny fanazavana azo teo anivon'ny ministera ny fambolena. Yves Richard. Mbola taraiky raha oharina amin'ny firenen-kafa fa ny fampivelarana ny famokarana biolojika eto amintsika. Raha mandidina ny $100 ny vola mihodina mahakasika ny vokatra biolojika eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena. Mandidina ny €100 ny vola azon'ny Madagasikara tamin'ny famarotana ny vokatra ny taona 2012. Amafisana araka izany ny fitrandrahana ny sehatra araka ny tapaka taorian'ny fandanian'ny solombavambahoaka ny volavolan-dalàna mahakasika ny famokarana biolojika omaly ka izara telo ny teboka laharam-pahamehana araka ny fanazavana azy teo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Fa isy ny atao hoe voamera-pirenena isahana an'izay famokarana biolojika izay. Maritra ihany koa tsika aoriana kely ny paikady entina ampiroboroboana n'ilay sy ampiarina famokarana biolojika ary isam-pandraharaha iray manokana izay ho atsangana anivon'ny ministera izay isahana manokana an'io fampiroboroboana ny famokarana biolojika io. Ilay sampandraharaha no tena hoe hiadidy mivantana anivon'ny ministera ny resaka agriculture biolojika. Raha teto aloha izy izany hoe mbola tsy nazava anatin'ny organigramme dia aoriana kely hiazava izay zavatra izay. Ankoatra ny fitrandrahana ny tsena iraisan'ny pirenena, hojerena anatin'ny paikady ny fampivelarana ny vokatra biolojika eo amin'ny tsena anatiny. Hoverenana mafisin'ny mpisehatra isan'ny tokony araka ny système participatif de garantie, ny fanamarinana ny vokatra nomezana antoka ny mpanjifa avy eto an-toerana. Matetika moa ny resaka dia hoe lafo kokoa izy ity ahoana ny fahefa-mividin'ny malagasy raha hivelatra eto amin'ny tsena anatiny ilay izy. Dia misy an'ilay ataontsika hoe système participatif de garantie fiaraha-miombona antoka iarahan'ny vondrona mpamokatra misitraka an'izay hoe fanamarinana amin'ny resaka certification izay. Misy ny etikety izany mandeha eny hoe ity zavatra ity dia bio ary azo antoka amin'izay fotoan'izay fa anaraka n'ilay fenitra takiana manomboka hatrany amin'ny fampiasana ny anam-pamokarana mandra-pahatonga ny amin'ny étiquetage na ny emballage dia bio. 8,4 hektara hatreto ny velaran-tany voatokana anaovana ny famokarana biolojika eto amintsika ary tany-tsaha manodidina ny 3 alina no misehatra amin'ny famokarana. Orinasa 7,200 ihany koa ankoatrizay no misehatra amin'ny fanodinana ny vokatra biolojika araka ny antotanisa avy amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana trano. No mafisina ny fepetra efa napetraka ao Tomasina mahakasika ny fivoana any an-toerana manoloana ny fisian'ny valanaretina coronavirus. Nanao fitsirihana tampoka teny amin'ny barrage sanitaire androan'ny governoran'ny faritra. Fanadito. Ho fanamafisana hatrany ireo fepetra rehetra efa noraisina amin'ny ady atao amin'ny valanaretina COVID-19. Nanao fitsirihana tampoka tamin'ny lalam-pirenena faharoa mivoaka ny tanànan'ny Tomasina iny androany ny governoran'ny faritra Atsinanana sy ireo tompon'andraikitra isan-tokony. Raha nita teny an-toerana voahaja ny lamina napetraka tsy nahitana fiara mpitatitra olona ary ireo mpitandro filaminana sy ireo mpitsabo miasa araka ny tokony ho izy. Ny fiara mitondra ny entam-barotra rery ihany ankilany no afaka miditra ny tanànan'ny Tomasina. Arovantsika ny tsiparitany valanaretina ty satria antsika ty Tomasina fantatra fa miakatra sy miamaro le olona voan'ilay valanaretina dia nandray fepetra moa ny fitondram-panjakana hoe afody tanteraka ny fifandraisana amin'ny Tomasina voalohany sy Tomasina faharoa. Ka ao agnatin'izany dia ny fiara mitondra
entam-barotra ihany zany no mbola mahazo miditra sy mivoaka ny tomasina ary ny foanana daholo ny fanomezan-dalana zay rehefa teo aloha zany fa ny nataontsika androany zany dia mijery maso satria amin'ny route nationale RN2 aty amin'ny commune Fanandrana efa miala lavitra ny tomasina antsika zany zao mijery hoe voahaja ve zany fepetra zany rehefa mandalo eo amin'ny barrage Antsaramasina dia tsika moa teo nandalo teo amin'ny barrage Antsaramasina nahita fa de miasa ireo mpitandro filaminana ary nahita maso koa zany antsika teo fa dia tsy misy afa-tsy ny camion no mivezivezy amin'ity route nationale aty ary entitra ny fisavana ataon'ireo mpitandro filaminana ao amin'ny barrage sanitaire hiditra ny Tomasina. Mikasika ny fahazahoan-dalana kosa, ireo manana anton-dia manokana toy ny mitondra marary sy ny mitondra razana ary ireo mpiasam-panjakana mitahiraka manokana no mahazo ny fahazahoan-dalana. Tsy ny lalam-pirenena faharoa ihany no voakasika ity fepetra ity, fa eo ihany koa ny lalam-pirenena fahadimy izay mampitoa ny Tomasina sy Fenorivo Atsinanana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nanomboka androany déconfinement en Angleterre, malalaka ny fifamezivezena sy ny fandehanana mamonjy ny toeram-piasana ho an'ny mponina sasatsasany mbola misy ny tahotra. Fanadina. Un déconfinement. Miala tsikelikely amin'ny fibohana ny ao Angleterre. Raha voalaza tany am-piandohana fa amin'ny volana Jona no déconfinement, mizotra makany ity firenena ity amin'izao fotoana, afaka miveziveza ny olona. Ireo izay tsy afaka miasa any an-tokantranony, malalaka ny famonjena ny toeram-piasany, torak'izay ihany koa ny fahafahana mandeha any amin'ny toeran-kafa, mamonjy ireo namana aman-tsakaiza izay tsy hita hatr'izay, fa ajaina kosa ny elanelana 2 metatra amin'ny olona irisahana. Anomboka amin'ny volana Jona ny dingana faharoa amin'ny fialana amin'ny fibohana any an-toerana, izay fotoana isokafan'ireo magazay sy sekoly ambaratonga fototra. Afaka 2 volana kosa vao isokatra ireo toerana mifandraika amin'ny sehatra ny fizahantany toy ny toeram-pandraisam-bahiny raha tsy misy ny tranga mifanohitra amin'ny efa nofarita ny fitondram-panjakana any an-toerana. Manentana hatrany ny olom-pirenena ho malina ny tompon'andraikitra na eo aza ny fahalalahana. Ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana, tsy mbola vita ny ady, mbola eo ny valanaretina coronavirus ary mety hirongatra indray raha tsy mitandrina ny rehetra. Ireo fepetra rehetra ireo izay mahakasika ny Angleterre irery ihany, mipetraka hatrany ny fampiarana ny fepetra voalaza ny fanjakana any Écosse, Pays de Galles ary Irlande avaratra, izay mbola eo ampamolavolana ny drafitra fialana amin'ny fibohana amin'izao fotoana. Any Royaume-Uni, malalaka ny firenena tsirairay amin'ny paikady raisina manoloana ny valanaretina coronavirus. Chaque nation est libre d'adapter sa propre stratégie. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany mandrosoa sy natao itongo. Tonga avy mitsidika Batimax sao tsara lalàna fa ho hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.